mahakasika ny aotra faingo roa isanjato ny mponina eto Madagasikara ny VIH/SIDA araka ny nambarana Andriamatoa Andriamandranto Razafy Mandimby tompona ndraikitra eo anivon'ny komity pirenena misahana ny ady amin'ny VIH/SIDA na ny SECNLS. Raha ny tarehimarika voaray eo anivon'ny SECNLS amin'izao fotoana izao dia mahatratra 772 ireo olona voasokajy voan'ity aretina ity ary ny 470 amin'izy ireo dia manaraka fitsaboana amin'ny alalan'ny ARV amin'izao fotoana izao. Any olana mipetraka amin'izao fotoana izao anefa dia mbola maro ireo olona mitondra ny tsimoka aretina VIH/SIDA miafina na mitsoaka tsy manaraka fitsaboana. Tranga izay mety ampidoza satria mety ampitombo ny tahan'ity aretina ity. Izy io mbola misy ezaka be tsy maintsy rahantsika aminao ary izy indrindra ny antony hoe anentanana ny mpiarabelona amintsika ny mpitanazona amintsika anentana ny hoe anao ny fitiliana satria araka nambarako teto dia ny fitiliana ihany ahafahana malatsara hoe movendrao mitondra sa tsy mitondra ny tsimoka aretina VIH/SIDA dia fitiniko izany izy hoe mila ezaka be tsika atao ary mila mifarimina amin'izany daholo na ny mpitondra fanjakana ireo mpiantsehatra rehetra ireo mpiarombolantoka amintsika ary indrindra ireo namana ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena izay miara-misalama amin'izao fotoana. Izany hoe raha raisiko amin'ny faritra raha faritra ny resantsika aloha zany dia misy voalohany amin'izay foana aloha Analamanga amin'izao fotoana eto amin'ny Analamanga. No marian'ity tompona ndraikitra ity fa izava-dehibe ny firosoana amin'ny fitiliana ny VIH/SIDA satria sady anavitra ireo marary no anavitra ny manodidina azy ihany koa. Tanjon'ny SECNLS ny anafongorana ny SIDA amin'ny taona 2020 kanefa hatratrarana ny tanjona 770 hatramin'ny 2020 izany hoe ny 700 isanjato ireo olona mitondra ny tsimoka aretina VIH dia mba mahalala ny mahazo azy. Ny 700 isanjato ireo olona mahalala ny aretina mahazo azy kosa dia anaraka fitsaboana ary ny 700 isanjato ny nanaraka fitsaboana dia ho sitrana avokoa.